eo amizay faribolany centre ny baolina andaka ny centre voalohany miandry ny toromarika ny mpitsara ihany koa sika tsara tsaivina fa mpitsara Ougandais ireto mpitsara itsara ny lalao ireto dia ny commissaire au match teratany Mauritiana ry zareo Ougandais no mitsara an'ity lalao efatra mirala no itsara an'ity lalao itya dia tonga tsikelikely ihany koa ny mpanohana teratany malagasy anohana ny bareny Madagasikara amin'izao fotoana izao anao centre voalohany ry zareo Gambiana larana fahatelo ry Abili Jaloa zay mpilalao match dia malasa ny baolina any vody larana mitady ny Gomez somary jijy mitady ny Omar somary manome any Adamsa ndray ary amin'ny Omar Gomez dia daka be aty Lobety mitady ny Omar daka aty Lobety aty amin'ny tany malagasy dia tsy mbola rafa hoandry zareo Gambiana trany manakaiky surface de réparation larana faharoapolo Yakuba daka be nefa tsy mifanambify ny Tchadby izay baolina takeny Yakuba izay apetraka eo amin'ny 10 metra sy 10 manome toromarika ihany koa Sony Letona Varmarina atsika izay iny aloha fanafiana ho andry zareo Gambiana teo dia apetraka eo amin'ny 10 metatra sy 10 izay baolina izay dia miakatra aty Lobety ry mpilalao-tsika malagasy makavana ihany koa ny Sony Letona andaka zay baolina zay mariakavizany baolina ny Sony Letona mitady ny irakiraka aty Lobety nefa vody laratsika ny mahazo an'izay baolina zay ry Demelion daka be aty Lobety lohany vody larana fa 10 Omar no manome any baolina iny ary amin'ny mpiandry Arato Jarojo dia efa apetraka eo ihany koa manakaiky fa surface de réparation eo baolina ary amin'ny Omar Traoré somary mijijy eo miakatra tsy moramora ary amin'ny Joseph zay larana fa 20 tadiny Omar ray merina somary manao remise danger ary amin'ny mpiandry Arato ho andry zareo Gambiana dia malasa ndray ny baolina ho an'ny Gambiana manakaiky misasaka ny kianja daka aty Lobety mitady ny irakiraka mbola ho ihany koa i Rado no mamoaka nyzay baolina zay vody laratsika malagasy dia lavalasa ny tsipitosy ho an'ny Gambiana manakaiky faribolany centre aty amin'ny Omar vody larana faharoambifolo ry Gomez somary jijao mitady ny larana faefatra ry Abili iarava sa ahoana dia tsy mbola rava nisy fanotoehana tsy mety ihany koa tao nazo fasona ry zareo Gambiana amin'izao fotoana izao dia malasa aloha ny baolina dia any ampelatana ny Sony Letona zany hoe voaka eo 10 metatra sy 10 i Sony Letona no mametraka an'izay baolina izay ho andy zareo Gambiana dia manome toromarika ihany koa i Sony Letona andaka an'izay baolina izay aty Lobety ny irakiraka atsika rehetrarehetra ry Ryan ry Clément ry Amada ihany koa ry Warren dia lasa ny daka be ny Sony Letona aty Lobety mitady ny irakiraka nefa vodyara hoandry zareo Gambiana ihany koa mahazo an'izay baolina zay daka aty Lobety mitady azy eo ry Demelion mahazo an'izay baolina zay efa manome any larana fa Proponty dia tsy nety any tongotongotra ho antsika malagasy tsy nety ny tongotra Rayanna nanolo Rayanna ihany koa dia valasa ny baolina ho andry zareo Gambiana dia tsy mbola rava Gambiana trano misoma ao somary manao remise danger kely aty amin'ny vody larana Omar mamelatra indray ary amin'ny larana faharoambifolo ry Gomez dia tsy taitra ihany koa mitady ny Omar ao manakaiky azy ato larana fa 10 ho andry zareo Gambiana ry Gomez trano mitady ny Omar ary mbola aty amin'ny tany ry zareo Gambiana trano lalaovana dia voakitsainiko ny Clément Couturier ao fa fitafavoaka trano ry zareo Gambiana azakazaka be miditra surface de réparation tatref mandrinika mafy be nefa tsisy ninina azo fatsona nefa tsisy ninina oindy tsara tandremo fa ratsiratsy izay
fanafiana teo zay namana rakapy ihany koa moa isan'ny mpanao gazety eo anivony Malagasy TV. Ya iny moa zany namana Savamana fandehany bola teo iny tsy faute mihitsy Sony Layton satria efa lasa aloha izy naka an'le bola fa nanao an'le hoe simulation lay lohalarany Gambiana amin'izao fotoana zao aloha raha jerena ihany koa somary manambatana kokoa ny Gambiana raha mitanitsika fa tsika somary mailaka kely kokoa hatreto aloha mandeha tsy moramora ny lalao mivariana fa le Gambiana somary mandeha mafy fa hatreto tsy zavatra atahorana loatra aloha raha ny phase de jeu fa tsika somary mbola tsy tafiditra filaza amin'ny fomba fiteny mahazatra hoe mbola tsy tafiditra amin'ny mpilalao. Mbola tsy tafiditra, mbola tsy abona ao anatin'ny surface de réparation antsika eo moa ny mpilalao andry zareo Gambiana satria nisy Yanna mihitsy io fandrosoana tao fa Mohamed nefa tsisy ninina hoy ny mpitsara teo ho andry zareo Gambiana Mohamed laharana fa 13 loha laharana ho an'ny Gambiana no nitsorara tao satria nisy fanosehana laharana fa 20 laharana fa 20 Yakuba no voadona mafy tao ary somary nandrika kely ihany koa Yakuba foloany pe ligue party ny tasy maro zany iry moa manana eto zany dia samy manana mpanao anazy kely anasy le kila raha zareo Gambiana dia aventure reo mitoly eto amin'ny kiantsy tia tsika malagasy kio indrindra Maria Ligazy na lesa tazomina amin'izao mandeha no bola gatrany namanary moa misy fahadsoana ho andry zareo Gambiana manakaiky ny surface de réparation somary mispirana avanana mitsabo bitsika mila mametraka tsara ihany koa ry Sony Layton amin'ny vodilarana manome toromarika eo efa midina ty daholo ry Clément ry Amadary Ryan ny lohalaratsika rehetrarehetra dia efa ao anatin'ny surface de réparation avokoa makabahana ry zareo Gambiana no andakan'izay baolina zay laharana fahafito ho an'ny Gambiana no mandaka any baolina io ry Fader no andakan'izay baolina izay somary lava avanana kely manakaiky surface de réparation ya damsa zao tsisy adversaire laza ny daka be tsy mandaka ny reto rakapy tsy mandaka ya damsa le lava be mijanona aby tsisy naka nefa fa de iny moa le mitady an'le hoe corner mitra ave coup franc mitra fa hatreto aloha zany mbola tena mitovy 10 ny herintsika any amin'ny Sony Layton bola zao Sony Layton namoaka bola eo akaiky ve any amin'ny Demoléon tampoka Demoléon mamerina amin'ny Sony makaty amin'ny Sandro za mietsika kely nareo aty amin'ny lohany tsara lavalava tonga aty amin'ny Warren mamerina aty amin'ny ahoana Savamana lasa lelana fatelo hors-jeu ve tsara ampelatana ny sady hors-jeu dia any ampelatana ny Sony Layton ihany koa zay baolina izay dia manome toromarika ihany koa ny mpitsara amin'izao fotoana izao makabahana ry Sony Layton andakan'izay hors-jeu zay dia mandaka be ny Sony Layton mitady nirakirakatsika malagasy be ty tsy nety ihany koa ny tongotra satria tsy azony Ryan Ponty tao laharana fa 13 ho an'ny malagasy zay baolina zay dia voaka otoso ho andry zareo Gambiana laharana fa 12 ry Josefa no anao tsipitosy ny Josefa mitady nirakiraka ty lobe ty mba miakatra ao ihany koa Demoléon zay manome any Ponty ao dia zanety nitongotra tosany ho andry zareo Gambiana dia somary makabahana laza tsipitosy mitady nirakiraka ty lobe ty amitatsika evotsika ny Amada dia manome tongotra nirakiraka ho atsika malagasy ary lobery tagany Clément Couturier rava sahoana rava dy zareo Gambiana nefa tsy mbola rava Clément Couturier atrany no mahazo zay baolina izay dia voaka otony ho atsika malagasy ny baolina ry Rado no anao ny tsipitosy ao Rado no anao ny tsipitosy ho an'ny izay baolina izay dia Rado no anao ny tsipitosy tao dia voaka ho baolina ihany koa makabahana ry Jarojo zay mpianerato ho andry zareo Gambiana
andaka n'izay baolina zay efa ao ihany koa ny vodilarana Rio Omar malasa ny dagabe hoandry zareo Gambiana mbola ao amin'ny phase de réparation makabahana kely ny mpiandry arato hoandry zareo Gambiana ry Jaoroji mitady ary amin'ny Josefa ry Josefa sa Gomez miakatra tsoramora mitady nirakiraka anmesa ahoana dia any amin'ny larana ry Saidou dia raba ny Rado ihany koa Rado tsy mamela ary amin'ny Amada somary mijijy ao mitady ny pointy ahoana tsy nety ihany koa dia tsorara tao Amada nefa tsisy ninina adaka bety bety mitady nirakiraka mitady ny zareo Gambiana miditra sy phase de réparation Souyan to ry Clément Coutoulé moka n'izay baolina zay corner voalohany ho an'ny zareo Gambiana ao anatin'izao fizarapotona voalohany izao dia azo lazaina fa manintsindriany izy amin'ny fanafiana ao anatin'izao fizarana voalohany izao tsisy ny tokony andanina ny kilany dia lasa aloha ny baolina tsy mitoso ho antsika nisy fadisona ihany koa tao fadisona ho antsika malagasy fadisona ho antsika malagasy aty amin'ny tany ry zareo Gambiana satosy dia tsy nety ihany koa ny tsipitosy tao tsy nety ny tsipitosy dia ho an'ny Rado dia vadika ho an'ny zareo Gambiana indray arana fahatelo amby folo no Omar Touray no manao ny tsipitosy sady makabahana ihany koa Omar Touray no anao ny tsipitosy manakaiky azy eo ny lohalarany malagasy dia malasa ny tsipitosy ny Omar Touray mitady ny irakiraka ty lobe ty mitady ny Rio Mohamed nisy faminganana ihany koa tao ny ataony Amada dia nahazo fadisona ry zareo Gambiana manoloana ny Amada zay capitaine d'équipe ny Demolion Amada namiga anazy toa dia capitaine d'équipe ho an'ny malagasy narana fa 10-10 Amada sy Clément moa dia izy ny poste 6 zany hoe manao double 6 isika malagasy mameno tsara ny aksa ao anatin'izao baolina izao makabahana lasa ny dabe ho andry zareo tsika ny Amada dia voafingana tao ihany koa raha ihany tsisy ninina hoenty tsara tanireo any fanafiana ho andry zareo Gambiana mitady ny lohalarana ty lobe ty nefa voaka ho tosy so ihany voaka ho golina zay baolina zay ry Fader no tsy de hoe nety ihany koa ny tolotra tao dia voaka eo amin'ny 10 metatra sy 50 voaka eo amin'ny 10 metatra sy 50 mbola tsisy ny tokony any andanina ny akilany amin'izao dia malaza ny daka ny Solilitona mitady ny Demolion indray mamerina kely ao amin'ny le tonne miakatra mbola fahabolana ao amin'nisy phase de réparation ao le tonne dia mitady indray ny Demolion miakatra moramora mitady ndry larana fahatelo Kenji any amin'ny Demolion mitady ndry Solilitona ndray Solilitona mbola manome Demolion be aty lobety dia ao amin'ny pointy nefa voatsainy ho an'ny zareo Gambiana ndray no mahazo zay baolina izay somary mijijy ny Gambiana ao amin'ny larana fahaefatra ry abilina ao dia manao remise en jeu aty amin'ny Gomez ihany koa mamelatra ry amin'ny Josefa ry salarana fahatelo amby folo ry Omar Touray dia mamela ndray aty amin'ny larana fahadimy amby folo ho an'ny zareo Gambiana ry Josefa ndray mamerina ao amin'ny larana fahaefatra ry abilina dia dakakotraotra nefa vodona ny vodilarantsika ihany koa zay baolina izay manao remise en jeu lavitra be ary amin'ny Omar ary any amin'ny mpiandry arato ihany koa ary amin'ny Jarojo dia manakaiky azy eo ry Omar daga be aty lobe ty fotsirika ny Rado mitady ny Eladari fidana tao ry Eladari dia nahazo fadisona isika malagasy no nahazo fadisona tao isika malagasy manoloana ny Eladari tao namana Dani Rakapo fahitanao aloha ny lalao hatreto aloha zany be fiavy le Gambie fanazana zany tsika malagasy manao lalao calme zay moa zany zavateny ilaina rehefa amin'ny fifaninanana Afrika toy izao dia tsy nikoropaka zany zao Sandro manome ny ponty aty tsara be aty manao ponty mandatsaka mivoana eo ay lavitry abamsy
fa Clément tadavina fa zay zao manomboka miakatra hatreto zany fanafiana rony ny Madagasikara efatra ny enjalo kambianina fa mbola tsisy mitokony izy ao amin'ny 2 millions somary mijijy say ao 2 millions somary miakatra ao mitady ny ray anina ary amin'ny amadamy farbolan centre ao matika indray ihany amin'ny rado voatsainiko atao rado vanim-panafiana ho andry zareo kambianina soialko iamada nata zay baolina zay manomboka tafiditra zay ihany koa sika malagasy amin'izao fotoana izao manakaiky azy eo ry Clément Couturier somary mijijy somary mamelatra ihany koa ry rayanina mitady any rado manakaiky azy eo ry 2 millions ry Sandro efa manakaiky ao ihany koa miakatra tsy moramora aty amin'ny pointy rayanina dia mitady zahoana mbola mamelatra ilay aty amin'ny rayanina zay larana fa fito mitady any Clément Couturier tsara Clément Couturier fa saingy hotsaingy zareo ambianina ndray rasa vanim-panafiana ho an'ny zareo ambianina Yakubu manefa atao Sandro zay fa tsy mbola raha vanim-panafiana ho an'ny zareo ambianina amin'ny alalany Yakubu ao raha isy phase de réparation rehefa tsisy ninina Yakubu izay isany mahay tsara no maka zany fampisoana zany somary mispirana manakaiky ny tsatobitsika avy zao fadisoana izao ho andry zareo kambianina tsara tsaivina fa sika malagasy raha ao amin'ny kianja Benymamasina dia manafika mialatsimo ny zareo kambianina manafika zay palazatra tsika malagasy amin'ny toromarika dia malasany baolina ho an'ny zareo kambianina amin'ny fotoana izao dia mbola tsisy ny tompona antanina ny kilany dia lasa ny fanafiana ho an'ny kambianina ry amin'ny Saido somary mijijy ao Saido semsemana ry 2 millions tsy tafavoaka ry Saido fa misy voaka ho zany fa tsy mbola manangana tsara dia zay vao nanangana tosika malagasy izay baolina